Ny commune Mandoto no nanomboan'ny candidat laharana 12 Rajaonary Mampianina ny fampelezan-kevitra ho an'ny faritra Vakinakaratra. Tome fiolona tanteraka ny kianjan'ny fahaleovantena teto Mandoto. Nantitra anteriny fa candidat manaja ny demokrasia ny tenany, mahazaka tsikera ary vonina ifanehitra amin'ny rehetra. Avela lalaka ny fitenena, avela lalaka ny fanehoan-kevitra ary efa nampisehoako zany nandritra ny fitaona rehetra zay nitondrako volona ny faninana ao anatin'ny fifanajana, ao anatin'ny fanajana ny lalàna. Ny antso ny vahoaka ihany koa ny candidat Rajaonary Mampianina ametraka hatrany ny fitokisana aminy ahafahany manohy ny fampandrosoana ny Madagasikara ho amin'ny 5 taona manaraka. Maro raha teo ny zava-bitany. Tsy azo kitofana ny asa vita, tsy azo ampenina ny asa vita, tsy maintsy isevy an'ireny ary nareny mody tsy mahita reny ara mahita ny asa nataontsika matoy izy ny toy izany topilasy hitako avy efa miroso amin'ny fampandrosoana sisa izao. Mila fifanomezan-tanana izany ho an'ireo mbola tokony ho resena lahatra dia ho za hoe amin'ny alalan'ny asa ihany ny fandraisetsika lahatra. Ambarabara ho any amin'ny zoky sy ny havana manatsakaiza fa amin'ny 7 novambra 12 any atsika. Ny ala teto moa ny candidat Rajaonary Mampianina dia niazo indray ny district ny Miandrivazo ny Tolakandro.